faly miaraba tsika rehetra indray manaraka an'izao fandarana dia ny finoana izao. Finaritra ho antsika rehetrarehetra any anatin'ny tokantrano samy hafany izay ahafahanao mandresy mahita an'izao fandarana izao. Andro Pasika ankehitriny, andro tena fandresena lehibe sy miezinezina. Androany nefa misy fizarana tianay ifampiresahana aminao indray amin'ity androandroany ity. Mety efa hainao foana manko izany hoe Pasika fandresena, Pasika sy izao karazana mety ho teny manaitra rehetra izao, fa androany mba misy zavatra anankiroa tianay ifampizarana aminao amin'ity androany ity. Raha ny soratra masina ny lazaina dia Mizara roa ihany ny olombelona rehetra. Tsy amin'ny resaka firazanana io, tsy amin'ny resaka firenena io, tsy amin'ny resaka fahaizana io, tsy amin'ny resaka hatsarana ivelany, fa Mizara roa ihany ny olombelona eto ambonin'ny tany, dia ireo izay efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany, sy ireo izay mbola tsy tonga tamin'izay dingana izay. Ny fizarantsika androany ao anatin'izao andro Pasika izao dia ho an'ireo karazan'olona ireo mihitsy. Ny angatsika dia miainga amin'ny soratra masina ihany tsika, soratra masina izay nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny olona kristianina nipetraka tany Roma tamin'izany fotoana izany. Fantatritsika amin'ny alalan'ilay boky hoe Romana. Ny Romana toko 5:7-8 sy 4:7 ny angatsika. Izao ilay tenao amin'ny anaran'i Jesosy hoe iza ny apanga ny olombofidin'Andriamanitra, Andriamanitra ny manamarina azy. Ary iza ny manameloka Kristy Jesosy nefa maty, eny nitsangana tamin'ny maty, dia nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Eo zany ilay tenin'Andriamanitra ingatsika dia hoe misy an'ilay hoe olombofidin'Andriamanitra. Resaka ho an'ny olombofidin'Andriamanitra zany io araka ilay lazaintsika teo, olona efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, olona efa voasoratra any andanitra ny anarany. Dia misy zavatra anankiroa ohatr'izao zany mety mitranga amin'ireo olombofidin'Andriamanitra ireo. Ny voalohany eo amin'ny toko 7:30 dia hoe ampangaina fotsiny izao izy. Ny resaka resantsika androany zany dia hoe tena ny fiatraikan'izany fahafatesany Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty amin'ny fiainan'ireo olona karazan'olona anankiroa ireo. Zay ilay tena ho resantsika sy ho zaraintsika androany. Raha misy zany miampanga, ny atao miampanga zany zatra tsy nataonao, tsy nataon'ilay olombofidy zany ireo, tsy nataon'ilay olona efa nandray an'i Jesosy zany ireo zavatra ireo, fa ampangaina fotsiny izao izy. Ny fahendren'ny soratra masina zany ho antsika izay efa nandray an'i Jesosy hoy ny tapany voalohany ao anatin'izao fizaran'izao dia ny fahendrena dia tsy manao an'ilay hoe ataoko malala ny anarako io fa zavatra tsy nataoko izany ve dia zahako ny endrikendrehana. Tsy tiako mihitsy ny endrikendrehana amin'ny zavatra tsy nataoko sy tsisy nidirako sy ny sisa sy ny sisa. Fahendren'ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa mangina ianao amin'izay fotoana izay, fa Andriamanitra no hanamarina anao amin'ny fombany ary amin'ny fotoanany. Ho hitanao fa raha manatanteraka an'izany ianao hoe angina fa Jehovah ny hiady ho anao dia ho hitanao zany fanamarinan'Andriamanitra zany fa angina ny fahavalonao ary ho menatra ny fahavalonao. Zay aloha zany amin'ny resaka hoe fiampangana. Fa ny zavatra anankiray ny tena tiako hijanonana kely ho antsika izay efa olombofidin'Andriamanitra, ny resaka ozy amin'izao tapany voalohany izao dia ilay amin'ny 4:30 manao hoe iza kosa ary manameloka. Ny fanameloana indray manko dia tsotra, tsy misy hitovizana amin'ny fiampangana izy satria matoa ianao voaheloka dia voapirofo fa nanao tsy nety. Zany hoe ilay olombofidin'Andriamanitra koa, ilay mpino sy mpanara-dian'i Jesosy Kristy koa zany misy fotoana tena hoe ratsorina dia hoe manaonao foana. Misy fotoana mbola misy fahotana ihany, misy fahalavona ihany. Be dia be ny zavatra mety azontsika tantaraina ao anatin'izany. Raha tsy resaka fotsiny raha zany ohatra hoe ny nanjohan'ny Petera tamin'ny fotoana satria mbola mankalaza amin'ny Pasika tsika izao, andro laka misy alina Petera avy nivavaka teo Getsemane izy niaraka tamin'i Jesosy, voasambotra Jesosy, izy mbola niteny zany talohan'izay hoe raha ohatra hoe raha niaraka nanao an'ilay fanasan'ny tompo voalohany, natrika ny fanasan'ny tompo voalohany, efa ndresantsika teto amin'ny fandarana ihany zany resaka izany. Ny mpianatra dia teo Petera dia niteny hoe za indray dia na misy inona dia za naraka anao foana. Dia Jesosy miteny hoe tsisy akomaneno
intelo de anda intelo ianao ro mbola tsy misy akomaneno de naliny petera de nandany Jesosy intelo io vava nandany Jesosy io nefany no nampiasainy Jesosy herinandro taty aoriana herinandro vitsivitsy taty aoriana tamin'ny andro Pentekosta nitoriana teny ary olona 3 mahery no indray resy lahatra tamin'ny vavan'ny Petera. Eo zany de tsetsatsetsatsyaritra sahady lazaina hoe raha amitsika olombelona zany raha amitsika am'izao fotoana izao raha amitsika no misy an'izany hoe ino izy pasteur nandany Jesosy raha olona tena tiany Jesosy zany raha tamin'ny mpianatra de fantatry mpandinika rehetrarehetra mpandinika baiboly de miara-manaiky hoe Petera ny tena tiany Jesosy. Raha am'izao fotoana izao zany misy mpianatra misy mpiandro ohatra misy pasteur mandany Jesosy voongana anaovana resaka be miakatra any amin'ny komity sy na mety hoe tsy mandany Jesosy le izy fa mety misy fahalavona na endrika fahalemena tsy fantatra zay mety hoe antony eo fa kisary izay zavatra nitranga tamin'ny Petera zay manome ohatra ny soratra masina manome ohatra Jesosy Kristy hoe raha sanatry misy olombofidin'Andriamanitra misy fahotana vitany de ohatrany ahoana ny tokony atao inona ny zavatra mitranga ary inona ny fiatraikany io Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo io ho andreny olombofidin'Andriamanitra izay lasa nanao foana raha zay ny azo nilazantsika azy. Zao ny ambaran'ny soratra masina riverenantsika amin'ny andiny fahatefatra amby telopolo amin'ny Romanina toko 7 teo hoe iza manameloka Kristy Jesosy izy no efa maty. Zany hoe raha tsorona de zao meloka nanao fahotana ary mendrika ho faty le mpanompon'Andriamanitra lay olona nofidian'Andriamanitra fa zao Kristy Jesosy maty de nisolo vaika aniny ataotsika hoe valiny fahotana zay midika fahafatesana ny tambony ota nanota le olombofidin'Andriamanitra okay ny valiny zay fahafatesana fa Kristy Jesosy nefa maty nitondra ny fahotany ny mpanompon'Andriamanitra iny ary rehefa nitondra ny fahotana izy de zao tsy nijanona maty tao foana fa nitsangana tamin'ny maty koa izy marika ny fandreseny ny tena hoe ota. Ary zao ny zavatra mitranga rehefa ny andanitra Jesosy Kristy rehefa ny andanitra Jesosy Kristy be de be ny asa ataony ihany ny zavatra ataony ihany tsy fantatritsika daholo fa manome izy santiona ny vitsivitsy ao anatin'ny soratra masina mety isy fotoana iresahantsika ny momba ny hoe asan'ny Jesosy sasany fa ny anankiray aloha de ity ny lazainy tao amin'ny Romanina toko 7:4 ty hoe mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho an'ny olombofidin'Andriamanitra zany hoe ho an'le karazany olona zay efa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manana mpisolo vava asana mpisolo vava lay mifona ao andanitra ao. Zay zany aloha de famarinana lehibe tokony raisitsika mihitsy zany zavatra zany satria tenin'Andriamanitra zany ary tsy azo ovana ary tsy azo foanana fa manana mpisolo vava ianao zay zany vaovao mahafaly ho anao zay efa nandray an Jesosy Kristy raha sanatry misy fahotana mbola mety hoe voatanteraka ao araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy ny tsara zay sitrako izy no vitako fa ny ratsy zay tsy sitrako no vitako. Raha sanatry misy zany dia tsy tokony ny olona zay nandray an Jesosy no tonga any anatin'izany depression zany PDB afaka mahitsika am'izao fotoana izao anatina tambazotra sy ny sisa misy mpanompon'Andriamanitra anany velany nahita toerana tena tafiditra anatin'ny depression mihitsy no zany zavatra zany tahoatry ny vavan'ny olona tahoatry ny fitsaran'ny olombelona tokony ho fantatritsika fa manana mpisolo vavintsika ao an-danitra Jesosy Kristy mifona ho antsika. Zay zany aloha ny ataontsika hoe fahamarinana lehibe ho an'ny itya paska tya ho an'ireo olona rehetrarehetra ho antsika rehetrarehetra zay efa nandray an Jesosy. Zany akory tsy midika hoe satria mifona ho antsika Jesosy ao an-danitra ao de andaotsika anao zay tiatsika atao andaotsika anao zay faharatsiana rehetrarehetra zao tsia ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika no hiaro atsika ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana rehetra fa no lay ota no lay vata tena tsika ty mbola tsy novana araka an'izay tena hoe natiran'Andriamanitra zato isanjato satria mbola misy zatra miady ato misy nofo de misy fanahy le nofo tsy manan-kery anao ny sitrapon'Andriamanitra fa miady amin'ny fanahy
izay mitarika antsika ho zanak'Andriamanitra ka mandra-piala antsika eto ambonin'ny tany dia mbola possible tafanota raha zay ny azo ilazantsika azy le nofo ka amin'ireny fotoana ireny dia aoka mba tena atokontsika ny fahamarinany ten'Andriamanitra fa Jesosy ao andanitra ao mifona ao antsika. Mitodika ihany koa zany ao anatin'izay ho antsika rehetrarehetra izay mahita n'ireny mpanompon'Andriamanitra mety lavo mety manao zavatra tsy mety ireny Jesosy ary ao andanitra ao mifona ao anazy. Raha ohatra ianao zany te ho mpiara-miasa amin'ny Jesosy dia tsy manameloka ny ataonao, tsy manameloka ny anjaranao, fa ny anjaranao dia miara-miasa mitovy amin'ny ataon'i Jesosy mifona ihany koa manao asa fisoronana arak'izay teny lazain'i Petera hoe itsika kosa dia olona tena nalaino an'ny tenany fanjakam-pisorona, zany hoe hanao asa mitovy amin'ny Jesosy zany mpisorona zany mifona ho an'ny namantsika, mifona ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra nampino mitovy amintsika izay mety ho latsaka anatina fahotana na fahalavona. Ho anao ndray kosa ianao izay tena hoe tsy mino an'izany Jesosy zany, tena mety hoe miteny ratsy an'izany Jesosy zany, tena hoe samy anina mihitsy tsy misy zany Andriamanitra zany zany Jesosy zany tsisy zany ho anao mba misy resaka mba tiany izarana aminao indray ao anatin'izao fotoana izao. Na koa ianao mety hoe fahazarana nandehananao ny am-piangonana, mety fahazarana fotsiny fa mbola tsy nanana zany expérience personnelle niaraka tamin'i Jesosy Kristy zany ianao, dia androany misy fahamarinana mba tiany izarana aminao. Ny tena marina dia izao, misy tenin' Jesosy anankiray manao hoe zaho raha sandatry ala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanantona. Eto zany dia samy manao fanamby ao anatin'izao teny izao fa mandra-piala amin'ny fofonainao na mbola tsy nitonga izy androany mandra-piala amin'ny fofonainao na dia androany ao anatin'ny fahinonao an'izao fandaran'izao ary dia efa fanatanterahany Jesosy ny teniny hoe hitaona ny olona rehetra hanantona azy. Misy zavatra tsy azonao lavina, tsy azo nizaniza lavina na olona tena tsy mino an'Andriamanitra ate farak'izay tena ate ary izy, na olona tena tsy manohitra mihitsy raha zay ny azo ilazantsika azy ao anatin'ny fony ao izy mahalala ao anatiny ao fa miantso azy ilay Jesosy, izy mahalala ao anatiny ao fa misy fotoana mikasika azy Jesosy, mety amin'ny alalan'ny fandarana ohatr'izao, mety amin'ny alalana hira, mety amin'ny alalana toriteny eny an-dalambe tsy hampoziny eny, fa eny fanahany ilay Jesosy mitaona azy hanantona azy ho anareo rehetrarehetra izay mbola tsy nandray an'i Jesosy mihitsy izao afatra izao tena Jesosy Kristy io lazaina teo io hoe mpisolo vava dia tena hoe raha tsy lasa client an'i Jesosy ianao dia tadidio tsara fa amin'ny fotoana hitsarana, amin'ny fotoana tsy maintsy ionanao amin'Andriamanitra ao, miomana iona amin'Andriamanitra ao dia ho hitanao fa raha tsy misy mpisolo vava ianao, raha tsy manana mpisolo vava ianao dia tena elo sy fangiry firiana mandrakizay ny anjaranao. Mety afaka miteny ianao hany mifampitady, mety afaka miteny ianao hoe tsisy inoko an'izany, fa milaza ny marina aminao ary ny fanahinao dia mahatakatra an'izany fa tsy vitany lobe anao sy ny sainao ny zavatra rehetrarehetra. Imbetsaka ianao nefa natsiaro an'izany fitaomany Jesosy ianao zany, mbola lakolosy fanairana anao ny androany, andao hiditra ho client an Jesosy, andao hiditra mba ho client an'ilay mpisolo vava le hany afaka hijoro eo anolohan'ny lanitra amin'izany fotoana zany hoe ity olona ity dia efa nandray aho tompo sy mpamonjy za maty eo amboniny hazo fijaliana, zahako no misolo vaika ny fahotana rehetrarehetra nataony ka zahako zany no mamindra fo aminy ary mamela ny elony, zany maty noho izy ka dia afaka miditra ny lanitra izy. Tsy maintsy mila an'izay daholo ny olombelona rehetrarehetrarehetra vao hanana ny fiainana mandrakizay. Tsarovy fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, tsarovy fa tsy tondranao any an-danitra ny vola aman-karena, ny hatsarana ivelany sy ny zavatra izay mety heverinao fa hitazomanao sy rerayanao aminatin'izao fiainana izao. Tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana fa aleo dia ny mbola ety an-tany no mitady azy toy izay sanatry rehefa hiala eto amin'ity tany fandalovana ity ianao zay vao anenina mandrakizay hoe tahak'izay mba nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Manasa anao mihitsy ary zany aminatin'izao fotoana izao mba hahafahanao hiditra ao anatin'izany hoe fianakaviam-ben'ny lanitra zany, mba hahafahanao hiditra ho tafiditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra sy ho isan'ireo hoe olona izay ho arovany Jesosy, ho arovany Jesosy mampisolo vava azy zay dia manasa anao mihitsy tena hamaky
ao anatin'ny romanina toko 7:15 hoe raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa Jesosy ny tompo ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ovonjeny ianao. Hosoratany Jesosy any an-danitra ny anaranao ary tsisa iandrombaka izay ao am-pelantanany fa izy nisy olo vavanao fa zany ny vaovao mahafaly ny Paska. Dia ny olona rehetrarehetra izay tsy nandray an' Jesosy ka vonandray an' Jesosy dia anatin'izay fotoan'izay izy meny hery tonga zanak'Andriamanitra soratany any an-danitra ny anarany ary dia tsy misy mahay mandrombaka antsony izay ao am-pelantanany. Raha sanatria misy ny fahalavona dia Jesosy no mifona ao antsika ao an-danitra ao. Misaotra anao ary dia mampahery anao atsika rehetrarehetra ao anatin'izany fotoan'izany dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Amen.